eo amin'ny tontolo politika eto an-toerana dia tsy azo lavina fa manjaka tokana ny antokony fitondrana na ny HVM ery vovoan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Etsakilany nefa nanamafy ny avy eo anivon'ity antoko ity fa misokatra amin'ny hery rehetra izy ireo na dia maro ary ny kiana izay mahazo ny antoko politika HVM amin'izao fotoana izao. Namaly ny mpanohitra Rivo Rakotovao Flou National ny antoko HVM, ny HVM izay nianjeran'ny tsikera maro avy amin'ny mpanohitra ny fitondrana rajonary mampianina amin'ny fomba fitantanana izay nambaran'izy ireo fa tsy mahomby. Ny mpanohitra izay nilaza ihany koa fa anambatra hery ary anatanteraka hetsika ny sabotsy 4 septambra izao eny amin'ny kianja mitafy Mahamasina. Manoloana ireo dia nilaza Rivo Rakotovao fa ho azy ireo dia ny asa irery aminy no tokony hitsarana ny fitondrana. Zay mamaly azy miasako. Tsika nefa nitsangana efa hatramin'izay asa andresan'ity fahantrany tao firenena ity. Ataoko hoe ny asa no raha mafanjakana zany dia ny asa fanehoana hoe aiza ny asa vita, aiza ny zavatra tokony atao araka ny tenin'ny filoham-pirenena hoe mametraka rafitra matipaika tsika manana fampandrosoana maharitra. Fandinika foana zao minoa fa toy miatrika aso iny misy raha politika tsy mitovy politika amin'ny fitondrana na amin'ny antoko izay misy anay fa toy ireny na mampandroso ao ny malalaka ny adefitra na fampandrosoana an'ity Madagasikara ity arana saina rehetrarehetra. Tsika zao hiezaka amin'ity taona ity anao atrika asa lehibe tsika momba ny vary io mampitambatra ny rehetrarehetra hoatsona ny rehetrarehetra zany amiko aloha dia niady zay ny manao filoham-pirenena fampihavanam-pirenena fa any amin'ny lafiny ara-ekônomika koa no entina anehoana ny hoe aiza ny hevitrareo ary nareo izay efa nitantana teo aloha amin'izay tsika mba tsy hamerina ny ledisy teo aloha afaka mandiainga antsika amin'izay. Za zao dia manontany le ministra tao aloha na fa ela be ohatra manontany amin'ny premier ministre Rakotovao iny aho hoe angaraina tamin'ny fotoananao moa ina le efa natao dia ina le tsy mety. Araka izany dia nilaza fa misokatra hatrany amin'ny fifampidiniana ny antoko ny fitondrana HVM.